ry avana milalo amin'ny tompo ho amintsika manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana amany. Vavaky sika indreny alehibe ny fitiavanao anay raha eo fa mahatratra andro alatsinainy 20 febroary 2024 tianay zay. Aoka ampangininao ny feo zay rehetra tsy avy aminao fa ny feonao reheany akoako amponay ka lalàna indray fa ianao dia mitarika anay manakariva ho amin'ny fatsaranao ary tsy tianao hitoetra amin'ny faratsy zay fa mpandrosoanao ho amin'ny fatsaranao rehetra. Deoka aminay rehetra ny fafenoan'ny fanana masina i Jesosy teny tombonofo. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity latsinainy 20 febroary 2024 ty ry havana dia mpanjaka voalohany toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fasivy. Mpanjaka voalohany toko fasivy andiny voalohany ka hatramin'ny fasivy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa vita ny Solomona nanaovany trano Jehova sy ny lapan'ny mpanjaka ary zay rehetra efa niriny atao dia niseho tamin'ny Solomona indray Jehova tahaka ilay nisehony tamin'ny teo Gibeona. Ao Jehova taminy efa reko ny vavakao sy ny fonanao zay nataonao teo anatrehako, ko efa nao masiky ty trano ity trano nataonao ity mba hampitoerana ny anarako manakizay. Ary amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko, raha ianao andeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan'ny Davida hainao tamin'ny fahitsiny ny fo sy ny fahamarinana ka nao ahaka zay rehetra nandrika anao ary hitandrina ny bibiko sy ny fitsipiko, dia ampiterako mandrakizay amin'ny Israely ny seza fiandrianan'ny fanjakanao ahaka ilay nolazaiko tamin'ny Davida hainao hoe tsy ho diso zanakalahy amin'ny seza fiandrianan'ny Israely ianao. Fa raha miala amin'ny fanarahana kosa ianareo na ny zanakareo ka tsy mitandrina ny lalako sy ny didiko zay nataoko teo alohanareo fa mandeha manompo Andriamanitra kafa sy mikoroka eo anatrehany, dia ho fongorako tsy amin'ny tany zay nomeko azy ny Israely ary ty trano zay mamasiniko ho an'ny anarako ty dia ho fongorako tsy eo masoko ary ny Israely ho tonga ohabolana sy ambetibety teny any firenena rehetra. Ary na dia avo azy ity trano ity dia mbola hitalanjonany zay rehetra mandalo izy sady isitisirany ka anaovany hoe na ninona re no dia nataony Jehova toy izao ty tany ity sy ty trano ity. Ary isy amaly hoe satria ny olona nafoy amin'ny Jehova Andriamanina zay nitondra ny razany nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ary nikikitra tamin'ny andriamanikafa sy ny akoroka teo anatreny ka nanompo azy dia zany nampidiran'i Jehova zao loza rehetra zao zay zao lotra rehetra zao zay zao loza rehetra zao taminy. Ay masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra ry havana dia mampiseho mandrakariva ny loantsika ny fiainana sy ny fahafatisana. Eto dia ny fiainana ho an'ny firenen'i Israely izy rehefa manapa-kevitra sy misafidy tsara ny firenen'i Israely sy mpanjaka ho aminy anaraka azy sy akato ny teniny ary anaraka ny didiny. Fa raha miala amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra sy tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra kosa dia ampidirin'ny Jehova amin'ny loza rehetra. Marina arabaky teny teo amin'ny fiainan'ny Israely ry havana, satria navelan'Andriamanitra nipotiky teny firenena-kafa ny firenen'i Israely. Nangavaravany firenena-kafa ary tsy nanana niatra mihitsy niterana masina aza dia mivaita vetaingy zareo tamin'ny androny Antiochus Epifania, satria tsy mitoetra tamin'ny fanarahana any Jehova Andriamanitra ny olona. Sika koa ry havana rehefa nisafiditsika hoe hanompo an'Andriamanitra ka niteny tahaka ny Joshua hoe lazasiny ankonako dia hanompo an' Jehova zay, dia ataovy amin'izany tokoa ny safiditsika. Fa ambetitsika makatsy betitsika makaroa dia ataon'Andriamanitra avelany izy sy anjoantsika ny karazana loza maro samihafa. Moa
tsy izany ve miatra ny firenentsika sao aotsika afolo lalan-dratsika ka hiverina amin'ny Jehova. Fa raha miverina amintsika dia maisy ny tokoa isika. Jesosy Kristy raha teo riavana efa tonga mitondra ny fahotana sy ny fahotanao amin'ny fahotany Jesosy Kristy. Ary efa netiny teo amin'ny tenany masina ny fahotako sy ny fahotanao ary vonony teo amin'ny hazo fijaliana izany ary naleviny miaraka tamin'ny taopasiny. Saingy natsangan'Andriamanitra velona Jesosy ny fanamarinana antsika ary manao fonana mandrakizay antsika. Ka inona indray no tsy hanapahantsika hevitra, tsy hanolorantsika teny ho an'ny tena fanompoana an'Andriamanitra marina. Jesosy ny teny hoe raha misy olona manompo dia kalaza azy ny iray. Koa aokisika tena ho tapa-kevitra zay manatsofina eno zay lazay ny fanahy ho amin'ny fiangonana. Aokisika tsy hanetitra dimy fa tena andrain'i Jesosy Kristy ho tompo mpamonjy ary fiainantsika tokoa ny teniny. Fa raha tandrina ny tenintsika sy makato azy dia akao amintsika izy isy Andriamanitra ray ary ampandesantsika izy. Ka na inona ny karazana fahaseranana, ninona olana dia resitsika izany satria manodra no mpandesitsika amin'ny alalan'ilay Kristy zay tiantsika. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha io fa tsy nahavilanao diso anjaranay tamin'ny teninao. Ampianaro izay atoky anao. Ampianaro izay hifikitra amin'ny teninao. Ampianaro izay azotanao ny sitraponao satria mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa zay manao ny sitraponao ny marika manakizay. Asena vily miankaviana miankaviana zay tompo dia ampivereno amin'ny lalana tokony izy, avereno amin'ny bitsiky ny fananao masina fa kanamizy am'izay fa ianao manana fiainana manakizay. Dia ianao Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ny fiainana. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe anay izay nandanitra masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Atao any sitraponao ny tia tany tahaka ny an-danitra. Menay niny ny nasazo anay mamelany heroka tahaka namelana izay nomboka taminay izany tonanay mifakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Raisy ny tsodrano ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay niantso anareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.